Voninahitra lehibe ho anay mivady mampiatrano anareo eto amin'ity lampam-panjakana ity amin'izao saramanitra ankalazantsika ny taom-baovao izao. Ianareo voreto izao dia vovonana iadiny lohany ka mahasolo tena ny vahoaka malagasy avy amin'ny lafivalon'ny nosy sy an'izao tontolo izao mihitsy aza izay miara-miasa amin'ny Madagasikara. Ny teny izao entinety kosa dia miantefa amin'ny malagasy tsy vaky volo satria miampita mivantana amin'ny fitaovan-tserasera rehetra izany. Koa mitsidika anareo isan'ny tokantrano izahay, mitsidika anareo isan'ny tokonana izahay, ary miarahaba anareo vahoaka malagasy mielipatrana eran-tany koa. Miarahaba anareo rehetra tratra izao taom-baovao 17 izao zay iritsika ho taona miavaka dia miavaka noho ny soabe antenaitsika ho tovozina aminy. Eritoa lasa izay teto amin'ity toerana ity tamin'ny lanonana toy izao dia nisy andian'ankizy sy tanora marobe niditra teto tanaty hafaliana sy fahavitriana lanja sainam-pirenena mampolo maro, saina Nikomeza sy ny OIF no nahofaofany teto anambarana fa taona andraisantsika ampahamendrena ny fiaonana an-tampony iraisam-pirenena ny taona 2020. Mino fa tsaronareo ireny dia tsaronareo koa nefa fanandritran'ny volana maro tamin'ny taondasa iny dia tsy ankijanony fandrabirabiny ny fanakiviny ny fivoizana hevitra nandeha amin'ny saim-bahoaka sy ampivalaketraka mihitsy azy ny vahoaka malagasy toy ny hoe tsisa francophonie izany wafindra tsy amin'ny firenena tsy ono wafindra ry amin'ny firenena ry ono fa tsy tafavoaka isika malagasy ary raha mikiry biby azy dia hitafienatra soroa mantany Madagasikara. Ianareo vavolombelona mahita sy mandre ny zava-nisy tsy zany nitranga tsy hotosatsika antsaka nisy andavany arak'izay voalaza andreo mpandahateny meloha teo ny fiaonana rehetra tsy nampitsanga menatra fa nazopiderana iraisam-pirenena azy ireo fiaonana an-tampon'ireo tafaverina tanteraka ny asina mahafirenena antsika azo itokisana i Madagasikara ary miatsara ny fomba fieverana ny malagasy sy Madagasikara maneran-tany. Nasehontsika piraitan razana fa matoky ny tenatsika isika malagasy ary natoky ny mpitondra ny tarika anareo koa ianareo. Misaotra sy makasitraka, misaotra sy makasitraka anao aho ry vahoaka malagasy fa naneo fahendreny ianao nanandratra avo ny fanilon'ny fitiava-tanindrazana ianao naneo hiampon'ny olo-pirenena ianao tamin'ireny rehetra ireny. Tiako fantatra koa fa tsapany filoham-pirenena ny tohana sy ny toky avy amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy sy ny andvelany ka namporisika azy tsy hijery afa-tsy ny tombontso-pirenena ihany ary tsy hokivy amin'ny asa famparosoana ny firenena. Misaotra ny vahoaka malagasy ihany koa aho satria tsy nanaiky orebrebeny izy fa nahay nanavaka satria ny fanoseantsika ireny dia efa fandraisana ho anjara sahady ho amin'ny famparosoana ny firenena. Rehefa diniana mantsy dia azo lazaina fa mizara telo ny sokajy mpisainana misy eto amintsika ao reo zay fatrapitsikera be fatana, ao kosa reo andehan'ny faharoa zay mandinika miandro fotoana zay irosoana alohan'ny tena raisina fanapahan-kevitra. Ao kosa ireo resilary fa firenena efa latsaka ankady no raisina an-tany arenina
ka omena ny anjara fisandrantany sokajin'olona ty ny fireneny tsy te itsikerabe fatany fotsiny ka ampitiavana tanteraka no anomezany tanana ampandroso any Madagasikara. Soa ihany fa maro anisa amin'ny malagasy no anatin'ny sokajin'olona fahatelo io. Ary zany manazava ny fahombiazantsika manoloana ireo fanamby lehibe tamin'iny taona lasiny sy ny ho avy rehetra. Zany fahombiazana izany no pirofo fa rehefa teanao isika malagasy ninina fasairanana mbola trehana dia mahavita, ary mahavita tsara ny malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Amintsika indraindray no mbola mety miroro saina azy fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia efa naneo ny fankasitrahany atsika, efa fambary ireny taona nolalovantsika vitsivitsy reny fa miverina ny fampikisana. Ary fa maika no mafisy ny fivoriana tany Frantsa niaraka teo amin'ireo mpamatsy vola izany. Araka ny fantatsika dia vola eo amin'ny $10 miliara amployeny no izay no vinavinainy no azo tamin'ireny atanterana ny paikady ampandrosoana ny firenena. Mana anjara betsaka ao anatin'io ny mpanjara amin'ny sehatra tsy miafaka na eto amintsika zany na avy any velany ka ampiasaina anabeazam-bo ny fiarikarena malagasy. Inona ny antony manazava izany? Inona ny antony manazava zany fahombiazana izany? Voalohany dia misy ny tahiri-kevitry ny PND paikady-pirenena amin'ny fampandrosoana zay no kirakirain'ireo mpamatsy sy mpampiasa vola ireo. Azo ny antoka izany mazava tamin'ny vina ho amin'ny fampandrosoana sy amin'ny fampisandratana any Madagasikara. Antony voalohany io nilaina fa tsy izay rery no ampy. Ny antony faharoa dia zao, nisy ny dingana efa nataotsika, nisy ny ezaka zay efa natao na dia tsy dia mba ampiresaka azy izany. Dingana ho amin'ny fanatsaram-pitantanana ankapobeny indrindra teo amin'ny fitantanam-bola. Ary ny antony fahatelo araka izay filaza nisy olo tena mpamatsy vola iray dia zao vao tena miara-manaiky ry zareo fa feno ny fepetra rehetra ary tonga ny fotoana ampanjariana ho vokatra ny areny Madagasikara sy ny fahavonona amin'ny malagasy mba hialany vahoaka amin'ny fahasairanana sy ny fahantrana. Tonga ny fotoana tompoko, tonga ny fotoana tompoko ka falisairana toy ny akokelony tsy paza-potsimbary ve isika sa tena masabary mahity kitoza ka ny tianao no tiako. Toklasy tomboko vavy raha nilaza sy namaritra ary namety toromarika fa ho taona ny asa ny taona 1940 tamin'ny heritaona tahaka izao dia niasa tokoa isika ary rahantsika rehetra mahita ny vokatra. Foto-davitra samava araka voalazandreo Prime Ministre teo no vita manerana ny nosy na eo amin'ny fanabiara na eo amin'ny fahasalamam-bahoaka na eo amin'ny lafiliara toe-karena. Foto-davitra sa fototra no foto-kevitra na natanterahana ireny. Raha tsy resaka afa-tsy ny tohodrano zay mafisokety zay voalaza teo, tohodrano maro zay mamerina indray tambaro ananaliny hektara maro manerana ny nosy. Raha misetry ny fizahantany ko ohatra no ambara dia ny tombo 20 isanjato nisan'ny mpizahatany tamin'ny taona 1940 raha oharina amin'ny taona mialohan'izany. Mikatsaka ny fiatsaram-piainana isanam-ponana isika. Ny fototra ingan'izany dia ny fiatsaran'ny fiarikarena manontolo avy any ambanivohitra makatia tanàna lehibe, avy any an-dranomasina ka makatia any votany. Tsy andraikitry ny fitondrana loatra intsony fotsiny ny manangana orinasa fa andraikitry ny mpanjara tsy miankina izany. Ny andraikitry ny fitondram-panjakana dia ny manatsara ny tontolon'ny fiarikarena sy ny fitsinjarana ara-drariny sinitsy ny arikare-pirenena. Ezaka efa natomboka sy mbola ho toizina sy amafisina izany fa raha tsy natomboka
efa niemitra reo mpampiasa vola tsy miankina ireo. Tsy vitan'izay fa anampiny sehatra tsy miankina ihany koa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ao ny banky iraisam-pirenena, ao ny vondrona européenne, ao ny banky afrikanina ao amin'ny fampandrosoana. Afangantsika ny fampijoroana ireo antsoina hoe zone économique spéciale any Tolanar, any Antsiranana, izay fanotra lehibe eo amin'ny fampivelarana aingana ny fiarikarena. Iteraka asa maro manerana Madagasikara izany, ary ny tanora no tena isitraka voalohany sy manokana an'izany. Ka ho asa miteraka fahamendrehana ho an'ny sambatan'olona, fidiram-bola sy fiatsaram-piainana ho an'ny ankonana, ary iteraka fidiram-bola ihany koa ho an'ny fitondram-panjakana. Asiana tsindrim-peo manokana ny mahakasika ny angovo, satria mahita isika fa misy ny fahasahiranana mbola atrehana amin'ny lafin'io raha tsy resaka afa-tsy ny délestage fotsiny isika. Mazava nefa ny politika atsika eo amin'ny angovo ankehitriny, ary efa misy ny vavasa misokatra sy manomboka artoizana sy amafisiny momba izany. Ao anatin'izany indrindra ny fanampiana ireo todrano lehibe amin'ny karana herinaratra, ampino ireo foto-drafitr'asa samihafa, indrindrindrindra ireo izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Tsy sanatry ka anao dridrangilo aho fa ny marina dia marina hatrany. Mizaka ny vokatry ny vina tsy dia nataka-davitra loatra tamin'io lafin'io isika hatramin'izay. Efa teo ny masoandro, teo ny rivotra, teo ny renirano, angamba vokatry ny korotana ara-politika ka nanjary tandra vadikodry ny tantarantsika koa, ka tsy nahafahandreo nitondra tany aloha nampitozo niezaka izay tokony atao. Reo mpamatsy vola iresam-pirenena dia samy hitondra ny anjara brikiny, na eo amin'ny sehatry ny angovo izany, na eo amin'ny sehatra maro samihafa ankoatra izay efa hoentin'ireo mpandrara tsy miakina. Vondrona européenne miaraka amin'ny banky européenne momba ny fampandrosoana dia amatsy vola manokana ny fanamboaran-dalana maro eto Madagasikara, izay nomboka amin'ity taona 17 sy 700 ity. Ao ny any avaratra, ao ny any atsimo, ao ny atao voatany, ary mariako manokana ny fanamby izay efa nataoko taminareo, ary mbola veriketo dia ny lalana Ambilobe, Voemara, tafitra amin'izany tokolasy tokobavy. Etsy andan'izany koa anefa ireo foto-drafitr'asa maro samihafa, antarana serana mpiara-manidina, ny serana Tsambo, ao anatin'izany Tomasina sy Toliara. Toklasy tombovavy, devahoaka malagasy, ny fametrahana foto-drafitr'asa lehibe dia tsy vitandray andro, amataonana, ka raha isa-taona izao nefa isika dia hifanakorotana amin'ny ady la politika dia mazava izany fa ny fisandratan'ny firenena sy ny fiatsaram-piainan'ny vahoaka malagasy mihitsy no voasakana. Andraikitry ny fitondram-panjakana sy isika rehetra mifanometanana no miavo ny fisandratan'ny firenena sy ny fiatsaram-piainan'ny vahoaka malagasy. Toklasy tombovavy, santionany amin'izay misongadina indrindra amin'ny sehatra hovatsiana vola ireo no resahako ireo. Tsy vinavina fotsiny ireo, hafa ny vinavina, fa hafa ny vina miaraka amin'ny ento-manana, teny samy hafa izany. Efa natomboka ny asa tamin'iny taona lasa iny, tohizana, antevenina, amin'ny hafanganam-pandeha mafimafy kokoa, izany ny fanampitsika. Asa be no miandry antsika, asa aingana, asa tsara, asa madio, asa mirindra, fasahina manazava amin'ny vahoaka, fasahina manapa-kevitra koa anefa, satria ilaina izany. Eto dia teny aminao ry vahoaka malagasy, kolokoloy reo voza nafafitsika eo amin'ny tanimboliny fampandrosoana. Misy ny aidratsy maniry eny antsefatsefany eny, misy ny mamafy azy mihitsy azy, amotika reo vokatra ny kelezantsika iny, tsy ataontsika hosakana ireny, oka tsy ataontsika hosakana ireny, fa hifanolo-tanana isika ka tsy hamelana hidratsy hanimba ny voly izay efa
na fahafitsika sy ny karakaraitsika. Zany no rasan'ny vahoaka malagasy amintsika isan'ambara tonga pahefana ary ho tanterahantsika. Izany dia hanamafy ny mahatokotelo mamasan'andro an-trano ny fitondràna sy ny mpandrara ary ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Ho sehatrasa tsy mijanona, ho sehatrasa ranolava i Madagasikara. Ary tiako ny milaza aminao fa teo amin'ny tantaranyity firenena ity ary ampalitretena no ilazana izany dia tsy mbola nisy fotoana na vorolanina ny fepetra-pahombiazana toy zao misy izao. Fambara mazava ireo fa eo tokoa na ny fisandratana feno ny firenetsika ankehitriny. Mbiatanantsika ny ilaina mba hampisy fahatsara-piainana ho an'ny malagasy manerana ny nosy malalantsika ity. Saingy izao misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisina mba hifanitsy amin'izany foto-kevitra hijoroany zany zay ataotsika. Fampiasana ny volam-panjakana ohatra dia tsy maintsy mikatsaka n'izay tena hitondrana fanamaivana-pahasairana eo amin'ny fiainam-bahoaka tokoa. Misy fahasahiana tsy maintsy aseho tafiditra ao anatin'izany ny fampiarana ny antsointsika hoe vérité des prix eo amin'ny vidin'ny solika izay miankina amin'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Misy koa nefa tena misy ny politika izay napetrakintsika hitsinjovana ny sarababem-bahoaka mampiasa ny fitateram-bahoaka raha tahiny ka misy ny fisondrotan'izany vidin'ny solika izany. Eo ihany koa ny fanampinana subvention tsy tokony tsy foroana tafakatra hatrany amin'ny 300 miliara ariary ny taona iray izay arotsaky ny fanjakana amin'ny jirama anetsemana ny fatiantoka lavareny. Nefa 450 ny vahoaka malagasy any no misitraka izany. Raha tambatra ohatra ireny fanampina izay nentina ireny dia sako milaza aminao fa efa navitantsika lalana maro manerana ny loso zany izay tsy nilatsika vola fanampina na findramam-bola avy any ivelany akory. Tsy maintsy mitondra vahaolana amin'izany isika. Tahaka ny maso voatsakaitsika ohatra eo amin'ny fahasombany ny tontolo voajanahary ary manomboka enjana ny fiatraikany amin'ny foto-drafitrasa iankina ny aim-pirenena. Ohatra amin'izany voalotsidiako farany teo ny favoazana ao adekaleka nefa miatra amin'ny faritra maro samihafa izany noho ny sandrika izay ngazana lasa ngazana manodidina azy, potiky ny tary, potiky ny doro-tanety, potiky ny fitrandrahana tsy aradrarina ny arena ao akibony tany. Mila fanaraha-maso sy fandraisana fepetra entitra izany ko antsoina isika rehetra, antsoina ianao hiaro ny tontolo izay iainanao sy iainantsika. Aoka hifanentana isika rehetra, aoka ampiarana ny lalàna. Eto ao dia manambara amin'itsika fa manomboka anio dia apetraka ny dina-pirenena iadina amin'ny toetrandro ho amin'ny fampandrosoana mirindra sy maharitra. Ka ny voakasika izany voalohany dia ny commune. Ny commune no mpiatsehatra voalohany amin'izany ka hisy famporosiana manokana ho an'ireo commune izay vonina sy hita fa miroso amin'ireo fandaran'asa izay ho faritana ho amin'izany ao anatin'ny fambolekara, ao anatin'ny fiarovana ny ala, ao anatin'ny fiarovana amin'ny doro-tanety sy ny sisa sy ny sisa. Hisy fandaran'asa samihafa zany izay ataon'ny ministera any amin'ireo commune ireo izay mahazo famporosiana. Tokilasy hitongo vavy ny fisandratana mirindra izay imasotsika ho an'ny firenena sy ny malagasy tsy fakivolo dia mitaky enti-manana. Efa eo ny enti-manana, mitaky asa be sy fandraisana andraikitra isan'ambaratonga ka tandreminareo manam-pahefana andraindray ny olona any rehetra any fa tsy mety ho ny fitenenana raha manantena rahalahy mahay mandrafitra
ka mitondra ny azo meloka hatrany anary ary aza manao toy ny tandidony miaraka ihany fa tsy namana. Tandre aminareo koa, tandre aminareo ao anatin'ny ambara tonga samihafa atao anatin'ny fitondram-panjakana. Tandremo mba tsy hanao mpamosavy malemy ka manaratsy endrika ny fitondrana sy ny mpitondro. Ilaitsika koa, ilaitsika koa ny fisandratana ara-kolotsaina. Samanaiky isika fa ireo savorivory lavareny vokatry ny sangy politika mihoatra ny loha dia mikendry alozongozona ny fisainantsika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny andavanandro fotsiny dia efa azontsika renina tsy kelikely ny lesoka ary ho hitatsika fa irindra kokoa ny atao rehetra. Mianga amin'ny fanovana ny toe-tsaina izany, mianga amin'ny fifampitaizana olom-pirenena vanina izany izay atao amin'ny isam-batan'olona sy tokony ataon'ny malagasy isan'ny tokantrano. Ataovy filamatra ry vahoaka malagasy, ny mifanaja fa tsy mifanebaka, ny mifameno fa tsy mifanavaka, ny mifamelona fa tsy mifamono, ny mifanoro fa tsy mifanilika, ny mifanitsy fa tsy mifanitaka, ny mifanampy fa tsy mifaningana, mifanondrotra fa tsy mifanitsaka, araka ilay bolana manao hoe mifandamina toy ny vero antahala, ny lava tsy hanososy ny fohy ary ny fohy tsy hamingana ny lava. Tomboky lahy sy tomboky vavy. Mila fisandratana koa ary teny ilaina mihitsy ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Aza zatra ny andro rinne ka fahavaratra mbola manao hitsin-dalana. Ekena fa tsy afaka misaraka amin'ny fiainana republikanina manamasaka ny demokrasia ny adevitra politika. Ary ny tanjon'izany dia ny andresy lahatra ny vahoaka ho namana, hitondrany tena eo amin'ny fahefa-pitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana. Raha resy lahatra ny vahoaka fa nitolotra avy aminao no mety maso. Betsaka ny azo atolotra tompoky lahy sy tompoky vavy, betsaka ny azo atolotra ny vahoaka ivelan'ny fanaratsiana, ivelan'ny fifamiganana, ivelan'ny fanelezana tsao sy ny langa marivo-toditra. Izany mba tiako holazaina aminao ry namana mpanao politika malagasy, aoka tsy rere tahaka ny voro-tsyfina ka io maso be enatra voatakona be fosafosa. Aoka ifanolo-tanana, aoka iara-mibanjina ny tena tompontsoa-pirenena. Imbetsaka ny mamerina an'izany fa misokatra amintsika ny varavara anatin'ny fihavanam-pirenena entina mpandrosoana ity firenentsika ity. Indramiko ny fahendren-drazana izay manao hoe aza mandrehitra afo anetrika ny teny, aza manjora mitsilany ny toky no tsy atao maranitra, ny toko no tsy atao maranitra hono tsy ahita vilany vaky. Tomboky lahy sy tomboky vavy ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Ny vanim-potoana toy izao dia fandraisana fanapahan-kevitra sasantsasany ka dia ambarako fa asonitra 700 ny karaha mampiasa mpanjakana. Eo ihany koa ny didy fanalefahana sazy sy ny fanelan-tsazy ataon'ny filoham-pirenena amin'ny vaninandro toy izao. Mbola tohizana ihany koa araka ny fangatahana ataon'ny mpitondra teny teo, ho tohizantsika mandritry ny enim-bolana ny tsy fandoavana etra amin'ny famindrana lova. Araka izay voalazako rehetra teo dia andraikitra adidy lehibe manoloana ny firenena no irosotsika izao ho amin'izany fisandratana ary fisandratana mirindra sy arindrantsika izany.
tsy mora falaitrin'ny zoto satria ny loasa tsy lozam-pidinana, ny tendrombohitra tsy lozam-piakarana, isika nefa tsy valala kely andiny ka atao papahana. Fa kangamaro tsy vakinambo mitabe tsy lany mamba, ka ny asa rehetra izay rosona dia ataontsika toy ny tamboho fararano ka indray metana ihany. Raha reny soa sy ny mamy indrindra ho antsika rehetra isam-baravarana manerana ny nosy sy ho an'ny malagasy mielipatrana manerana izao tontolo izao. Le kabady ao tena nalefanareo fa zay aminay aloha le kabady mahiova ihany ka tsy hitanay zay horesika amin'le kabary ohatra amin'izany zany hoe fampisorotana ny teraperatary fitifity zaogaty aminay zany dia sisy dikany zany aminay fa nyreo koa moa fa misy solution mandefa hoe afatarina 10 taonany mpiara-panjakana. Efa manansanina ny mpiara-panjakana sasasasany izany teniny azy nay dia hoe hitondra tena zany tomponay hamonjy fiasanay zavatra miseho amin'izao zany tsy ahafahanay manao zany zavatra zany zay zany kiasika an'iny fa olo ao hoe mbibe tsisy teknisianina mahay eo ministère finance hoe fa ny impact financier apeky zany hoe fampotona mpiara-panjakana zany sy ny hoe ampitahina amile hoe fanjotrana ny client-indiciaire ny mpiara-panjakana zay hoe tsaratsara koa ohatra hoe client-indiciaire ny mpiara-panjakana no aravo fa tsy hoe resaka fahasorotana zay mpiara-panjakana manaiky an'io 2010 taona io mpiara-panjakana zay farazaina azapaty fa mamimamy nitenena hoe tena velany satria tsy ho azo fa dia asotro fito isan-taty any zany ny karan'mpiara-panjakana isan-taona fa ny client-indiciaire dia tsy iova mihitsy zay ny kasika an'iny fa roa manaraka zay mananaka constitution tenanay fa raha atao ny calcul tamin'ny 24 janvier 2014 ny filotenanao fitavandaiky fahefana ka raha ataontsika ny compte dia 24 janvier 2018 izy mitapitra ny fahefana satria atao ny compte reboa dia miena impolo araky ny lana milaza ny constitution article 46 rehefa nahenan'iny kabary mandefa tontolony iny zany tenanay zany dia hitanay zany fa kabary tsy mivaraka avy amin'ny namana teo aloha ary reny zany natao hoe kabarina papelika kabarina papelika satria tena zany le zana amin'izay fotoana izao ary ny zavatra tena mahagaga zany aneny matetika nampirenenina lekôly diplômatique so hoe atahorana hoe anarasan'le zavatra fitondrana sy anakina hoe nampirenenina le diplomatique teny manaraka izay lazana dia takian'le fatakaraman'ny mpiara-panjakana zany dia tena hita fa tsy fanaraka fisorotany fiainana olona amin'ny zany zay sanjato zay ary raha hoe mba nanantena ihany fiara-panjakana zany hoe mba ho ambonimbony zay amin'ny taona ty satria araka filaza amin'ny président zany sa maharo zavatra atolotra ho amin'ny vahoaka malagasy nefa hita zay zavatra zay tompoko eo anatrehany resaka dia nenazy zany hafa ny zavatra resary zareo dia hafa ny tena zava-misy manampiasaina ihany tompoko le fipetraka zay kabary président zay ka eo tsika vahoaka malagasy eo tsika mpiara-panjakana zany taminy eritreritsa tandrena andinika fa tefantsika tsirairay aby zay ahampony ataoko zay zany hoe aiza ihany tsika mpiara-panjakana tsika vahoaka madinika fa tonga haintitondra zany tsika tondra dia in'ireo lehibe ihany ny fantany fa zay anjara fisa tsy laniny tsika vahoaka malagasy taraka filaza andafolo justifel any ampovoany fito amby folo sivin-jato ereo avy ereo zakina zay le kabary zay justifel izy ary tsy miova mihitsy le fito
Anisan'ny manimba zavatra ihany koa ty resaka délestage ty ndrena mifampitaovana amin'ny serasera toy izao. Vao eo moa zany ny kabary na dia misy ny vahoana asa mifandraiky amin'izay hoe fa dia raisitsika aloha ny antso manaraka. Ny zavatra mahavariana amin'ny ankapobeny aloha dia hoy le fiteny tanora zay hoe tsy miova mifanomeny mopera fomba fiteny zany mampalahelo ihany raha reny le kabary nge dia hita manindra izy fotsiny fa inona moa zavatra vita fa tsy misy ezaka firy fandrimpalemana zay tapitra mampijaly vahoaka ty na mahavariana raha hoe tsy anombo maty no na zay fa nisan'ny fokon'olona ny vahoaka maty aiza ho aiza ary ny mpitandro ny filaminana jereo zao le nikanina mo na tany manandrary reny mampalahelo hoe tovia reny hoe reny commandant de brigade reny hoe maty ny fisika ny fiarovana ny tombotombotombo ohatra zany ny zava-misy ary io amin'le fitenenana vazaha hoe ce n'était que des calambres d'un mampalahelo be ka zao tsy zavatra etehera tiky ty zany vahoaka tsy zavatra eteherana fa manampy fafotsiny ireo ohatra ny fonctionnaire 7%. Momba le kabary le flota zany dia efa fantatra fa tsy zavatra délestage foana miandry kely fotsiny dia miverina dia miverina amin'ny alalan'ny groupetsika tahina fa tsy ny jiro afaka mamerina ianao ilana tsiny fa tapahana jiro nisy teo eny tompoko mandroso mikasika ny kabary misy olona tena hoe nahoana no alety ny kabary iny zany dia efa namin'epetra zeny te misy olona iteny ngambo am'seo mampatrika hoe mety ho tezitra zay ro tsy mivery tv ma tsy mieniny le za zao vao nalefanao io vombogaga hoe nary an'le kabary fa saingy manafotoana dia izao ohatra ny mitady fehevanana le flo fa izy indray manao hoe aza mandolo amin'ny tsilamy aza mandrihatra aza manao salanzao fa izy ary mandolo amin'ny tsilamy tsirika anao fa ianao tsy hoe miteniny olona le matompoko fa miteny vidina anao reo manisy adratsy eo akaikinao dia may hoenao eo nateny vahoaka tsirika anao zany ka zao mba dia ihany toko ny fitenena vao manao ndreny fa ianao zao tena mandrendrafa ny vahoaka manao ana jereo za zao vao dia fanoteny misy namana ny zaro ampiasa-panjakana na activité samy fanampy anao raha 9%. Izy manao any 15%, 7%. dia ozy le anakara izay manao hoe misy le raha démocratie misy le raha izao misy le raha 7%. dia ohatra amin'ny zay moa zany mety atao zay moa natao 7%. asa nareo syndicat nareo grindiciaire zay tokony atao dietesinareo ana grindiciaire antsika ny karama fa dira aloha wana mandraiky makarama amin'ny tevitevy andray karama iny kosandra so iny kosandra bo kosandra lay vita teo saby fa tsy mieritreritrareo sotra resaka toko io natao hoe kabary mampisona nandrasan'ny vahoaka dia zao ovina ny foana ny kolokody ovina ny foana ny tsy fandepalevana ovina ny foana ny fanana ovina ny foana ny fitiavatena zay mba zavatra andrasan'ny vahoaka ka asana ny filoha afaka mba mamevaly tena an'izay tena zay avao sampany mena misy avaty firenena ina dia fanao narefanareo teo fa tena mampivoto fo ny mampatrisa tena mampivoto fo satria fanehitra amin'ny zava-misy le misy milaza izy fa hoe firenena lasaka andavaka ny firenena tena ny firenena lasaka andavaka fa tay misy tamin'le firenena lasaka andavaka alohan'ny tondany teo tokotry izy tao anatin'le hoe mitondra izy ny tatam-bola fa tsisy kon mahasamy tena tsy hoe lasaka andavaka ny firenena teo fa izy ny manavitazy zao tena makarafolo izy fa dia amin'izay le mpiasa fanjakana ve dia faly amin'le fito isan-jato misy isa-taona tafataka misotro ronoana tsy dia hitako loatra miteniteny foana zay izy ohatsy ny amodavary nganga iny fa raikisa ihany nga le hoe 20 taona dy 20 taona vo rehetrarehetra
tena zao no namana Patrika mba sy ho fanazavana mahisa mampimelasa ohatrany atao hevitra be le izy mampalahelo sika le izy zany titeny aina dia tsy mety satria izao le gasy efa eo amin'ny vadimy amin'ny 15 taona ny araka efa reraka dia hitanao na ny ambota azy atao Tananarivo fotsiny ary na ny nomele hiditra visy fotsiny ary avy dia tsy mba mieritseritra le filoham-pirenena zany ohatra kosa ianao raha hoe navita orinasa betsaka mba nidirandreo tanora ireo miasa dia hafa ndray zay raha mba asondrotrao mba 20 taona ny mpiasa zoko ny voaretirety nipiara somera efa be lehibe dia zao zay dia anao azay hidirany sasana zany mba farafarasiny ary mba ena valo amin'ny 20 taona le kasany retirety fa sy 20 taona ianao hoe raha navita zavatra mety tsy nitarainy vahoaka zany na ohatra da tsy tiany vahoaka zay mba navita izy ianao tena tsisy zavatra vitanao mialatsiny za tsy hoe manakirana olona fa tsy mora no mitondra akory fa tianko le kabariny le rangaha io 20 taona raha ohatra fa mampilena izy ohatra nasa ataosika fiozebe izy dia mampalahelo sika nefa nita fa tsy mety aloha le izy zay nitepiteniny ianao hoe ariety tatava voaka amin'ny fianarana raha tsy mahita asa dia nefa minasa efa tokony sotroroneny hoe dia blokenao ao le olona mafarafarasiny koa hoe mba sitrapon'le olona dia hoe 20 taona zany dia nikatrany miasany fa tsy atao zany 20 taona zany ianao amin'ny herintaona dia efa tsy olany raha ohatra mazava ny fividianana za aloha tsy fahavalona za tsy manino mba hita kosa hoe tena zavatra mampomely ataony zay nanana Patrika fa misaotra betsaka antso ray farany no raisitsika eny tompoko ya fa manisy taona tapaka délestage efa niteny mihitsy hoe délestage ya tena délestage am'le afondron'olo tasy manerika be fito isan-jato be mampitondrany zay ianao dia fito isan-jato fito-isan-jato tsy miova mihitsy le izy efa zaka manao tafondron'olo angay efa nitondra moa tamin'ny 1917 fito amby folo sivin-jato sy arivo izy zay matafondron'olo tazy fa manao mpivava fotsiny kabary fa tsy mijery zay zavatany nypirenena ve dia anao hererako loatra zany mampime be le izy fa tena tsy hitako tonga lazay na hoara iza aloha efa miandra izay président aoriana aho azatsy tsy mipetrapo amin'ny aty elatsy azatsy teny hoe teny ava Germaina vampina latako an'io zakaiky ny tsara velatsy andeha toko isorana betsaka ianao dia mankasitraka zay ihany koa ny antso antaribino raisitsika